Anita Didi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondry filomizato, akembo folo. Mbola mitoy ihany angeriny eny ny odraodran'ireo ankizy ireo any am-pianarany. De vizana. Le resaka maly le hoe vizaka be tamin'ny any. Mbola De tsy menatra akory izy ao natria zay nataony tamin'ity sombinaiko. Tsy mahamenatra azy zany fa zarany tiany tena ohatrany tsy maharitra tsony ary neny ka mariny mandreraka miaina andry zareo. Ianao nge hianatra no lianao any am-pianarana fa tsy haino azy. Ka isak'izay mahatsiaro ve zareo roneny de za ihany ny ahitany zay tenenina momba ny fiainako. Za ndray ho ny angerineny de miandry amin'ny Paoly. Miandry amin'ny Paoly azo ohatra. neny ndray zany io miandry amin'ny Paoly. Za Azoko ho indray. neny miandry foana miandry n'izany fiverenan'i Jesosy fanoroany zany fa tsisy an'izany akory. Ohatra izy ny tsy mahay ny Nofonoko tenin'Andriamanitra. veranga nozongozoniny amin'izany sadala mihitsy ireo. Ianao koa zany koa ve dia hivadia anaty do zavatra tsy fantany no teniteneniny ao tsiny. Ka zareo inge aloha dia manana hevitra tsara ihany izy ny amin'izany fa ozy za ho ny anarany fotsiny mba siantifika nefa tsy miandry an'izay zavatra tsy hita maso io ny hita Karaha maso siantifika ianao dia tsy mety hoe mino an'Andriamanitra. ka ny hita Jesosy ne ho avy mihitsy e. ny hita maso ihany hono ny azy ny nony e Dre zavatra ko ny rivotra inony. ny fiainana hono zao efa miamandroso dia miamandroso ka ny tany zao efa voaro tsara ny natiora sy ny tontolo iainana rehetrarehetra tsy De milaza- misy mihitsy hono zany fampotehany tany zany fa dia manao atoandro eto a Dia mandangy amin'izany ny tompo. dia ny fahatany ranakely ty hono veriny eny dia mbola olaniana amin'izay fiandrasana ny tompo fa tsy aleo ve hono mirevorevy oatra azy Zany adalàna ny azy. Adalàna be tsisy ohatr'izany ny azy. Zany ve oziny Zao no lazaiko anao. Zao no teny ao amin'ny Isaia 30 ao. Ao amin'ny 5:20 tapany farany. Andriamanitra ny fahamarinana Jehova, sambatra izay rehetra miandry azy. Manina ondrana eny izay miandry azy. Sambatra ozy. Sambatra indray. Ay, ka na tsy hiandry daholo ary zao tontolo zao dia aleo za hiandry ihany zany ko. Andriamanitra ny fahamarinana izy ka marina izay nolazainy rehetrarehetra Rehefa ny teny izy hoe hoe ho avaingana. dia mila miambina foana isanandro fa tsy hoe Hoavy. tanora zao dia andeha revirevy aloha fa miandry ihany Jesosy. Ary ny tompo mihitsy Jesosy Kristy mihitsy ny teny hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Andriamanitra ny fahamarinana Jehova tsisy lainga aminy ka izao sambatra izay rehetra miandry azy. Oka mihitsy raketiko izany Isaia 30 izy teo Ray 5:20 ny tapany farany. Andriamanitra ny fahamarinany Jehova sambatra izay rehetra miandry azy fa dia mazotoa miandry foana ary mpianatra Jehova masonga Fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova sambatra izay rehetra miandry azy. na iza hiandry na iza tsy hiandry na iza tsy haharitra fa dia andeha hanota kely na hanota be antsika rehetra miandry ihany fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova Andriamantsika sambatra izay rehetra miandry azy. Isaia 30:20 tapany farany izay ary tenenina amintsika mpiain'ny radio vaovao masoko. Mety misy zavatra hitanao ny fiainanao tena mampanontany tenanao hoe rovina no hamaly ny tompo, rovina no hiditra tsehatra ny tompo. Miandrasa ny tompo ianao. Isaia 30 mantsy 5:20 mampahery antsika hoe Andriamanitra ny fahamarinana Jehova sambatra izay rehetra miandry azy. Fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova sambatra izay rehetra miandry azy. Isaia 30:20 tapany farany.